ahoana marina? Inona no tena laharam-pamehan'ny mpitondra? Firenena no resaka eto. 5 tapitrisa ny vahoaka malagasy raha ny antotanisa azo farany, ary ny 5 isanjaton'ny malagasy no miaina ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny mpitondra dia mpiasam-bahoaka, ary ny vahoaka malagasy no mandoa ny karaman'izy ireo. Manomboka amin'ny filoham-pirenena izany ka hatrany amin'ireo ambaratonga-pahefana isan-tokony. Noho izany dia ny mahasoan'ny vahoaka no tokony ataon'ny mpitondra laharam-pahamehana. Tsara ho marina fa ny firenena androso sy ny vahoaka milamina dia ny fahaizan'ny mpitondra sy ny traikefa ananany amin'ny fitantanana. Roa taona latsaka kely no nahavitany filoham-pirenena ankehitriny ny fianiana ny tetsy ny Mahamasina. Izany hoe nandraisany antanana sy nampiarany ny fahaiza-mitantana ny firenena. Eritaona ihany koa no niandrandrany ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa fandrosoana. Ity no kabary nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny, fonombola kandida ny tenany. Za dia ho filoham-pirenena, homendrika ny vahoaka malagasy, hitsinjo ny vehivavy, hitsinjo ny tanora, hitsinjo ireo zay tena marofy, ary indrindra anome asa ho an'ireo zay tsy manana. Zay ny voalohany. Za dia milaza apabe maso fa ny fanamby ny zavatra rehetra tsy vita mpitondra ny fandimy teto rehefa lany bahoaka amin'ny fomba ara-demokratika Andro Rajoelina ataotsika ao anatin'ny fotoana fohy, ary tsy maintsy tafita ity Madagasikara malalatsika ity. Aiza ho aiza zany amin'izao? Tena izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny? Firy tamin'io fampanantenana natao io no tanteraka amin'izao? Ny hita mantsy dia mitaraina avokoa ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena. Raha ity tatitra voaray farany ity dia firenena fahadimy amin'ny mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara. Izany no misy dia noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra. Tsy misy ny fitsonjovan'ny mpitondra ny vahoaka izay efa donam-pasahiranana nandritry ny folo-taona mahery izay, fa vao maika aza ampiny izany fahoriana izany. Ity mantsy ny zava-nisy teto Andrenivohitra. Le tamin'ny zoma zany hitanareo tonga zany le izy avy any. Rehefa tonga le izy avy any dia tonga dia aiza ozy izy ny carnet anareo. Dia ozy izy zay hoe le carnet mbola taraitsika ilany Ambotra Manjaka le izy fa voaka aloha alaina vetivety. Ny enanay nefa misy fotoana ka mandeha normal daholo zao, tsisy zavatra hoe tsisy anona zany, tsisy taratasy. Dia rehefa avy eo zany le izy tonga dia ozy izy hoe ahoana ozy izy reto ena reto fa tsy ara-dalàna reto fa aleo rozy reto hoentina aloha dia anina amin'ny be masy zay ozy izy nalainareo le ena. Dia tsy hitanay zany zay atao dia tena nirofany zalahy zany le ena dia entiny tamin'ny gony daholo, ena 900 kilao. Tena lasa ohatran'ny fanjakany baroly izy dia lasa mandeha tsisy anina fotsiny le izy. Lasa mampalahelo be zany le fitondram-panjakana raha ohatra zany foana natosany nefa nenao mba vola kely 200 sy 600 mba alaina amin'io nefa lafa zavatra tsy mandeha amin'izay loany le izy. Kisoray zany nenay no zara roa dia nila kisoa zany tonga dia nalainy daholo ny teto. Mbola tsisy toy aloatra amin'izao aloha na hoe nakaiza le ena na nakaiza fa tsy fantatray. Tena tsy rariny. Fampandrosoana no tokony atao fa tsy zavatra famono ohatr'izany. Tokony ho rariny sihitsiny raha hoe tsy ara-dalàna na tsy salama le ena, tokony hoe ny raha masona natrika nisy mpanao gazety dia nidorana le ena. Fa nefa kosa le ena tsy nodorana fa avy dia nangazena trano anankiray. Rehefa nangazena trano anankiray le ena ka mba nitaka ny zon'olombelona zay fa nososena ny zon'olombelona dia ilikilika sy rokalika taka ny zordirana nazo anay tao amin'ny tobi-pahasalamana ny BMS. Efa vita sezi zany ozy ireo enireo dia tonga dia zaraina ho an'ny sahirana. Kanefa tompoko raha hoe ena marary ve le ena dia manakory moa zaraina ho an'ny sahirana? Amon'ny mahantra mitovy aminay ihany ve? Ao anatin'ny amehany isika betsaka no tsy afaka nanao ny fiariny tao anatin'ny 5 volana mahery izay. Na dia nisy aza ny afaka nanao ny fitadiavana dia tsy nisy mihitsy ny fidiram-bola toy ny teo aloha noho ny krizy mahazo ny isan-tokantrano. Tena miasa ho an'ny vahoaka ve ny mpitondra? Inona no tena laharam-pahamehana aminy? Faktura midangana indro tonga ao anatin'ny iray volana
kanefa amehana ara-pahasalamana sy krizy no misy eto amin'ny firenena. Ny tolotra omeny ity orinasam-panjakana ity anefa tsy araky ny tokony ho izy mihitsy. Toerana maro no tsy ahitana rano. Ny delestazy manjaka, ny kolikoly manjaka etsy sy roa, ny asa tsy misy, izay manana aza moa terena tsy ananasa fotsintsotra zao. Lasa fitaovana fampitahorana vahoaka madinika ny mpitandro filaminana. Manjaka ny baiko midina raha tsy resaka fotsiny ny fisamborana ireo zay maneho hevitra ka manohitohina ny mpitondra. Ankoatr'izay, ny fandefasana ireo mpitandro filaminana ireo andravany vahoaka madinika izay mitady harapany tao anatiny izao fihiboana izao. Etsy ankilany anefa dia faritra maro no ahitana tsy fandriam-pahalemana. Ity ny zava-nisy tao Antsirabe an-tampon-tanàna. Olana kefatra nanontany zareo aloha dia mbola nisy olona mifidy teo. Aveo amin'izay rehefa lasa aloha hoe mbola notany deba ozy izy zay hoe tsy milatsaka amin'ny tsofa vidiny dia alainay sara rehefa aveo ozy izy dia lasa zareo teritoreny efa tsisy olona tsony teo dia miverina teo zareo. Dia ka ozy tsy maina tsofa ozy ny vidiny dia ozy dina hoe tsy maina tsofa tena prix fixe io. Dia aveo amin'izay niodina kely diny dia nandeharaka le ambohan'le vola tao ambany. Dia aveo to dia nidirany zareo amin'izay dia za mbola sesika teo amin'ny seza dia efa nitombana ny nataony tamin'ny basotra hoe tsy mihetsika eo intsony ndry dia nitsanga anatiny tsy hena mihetsika aho dia aveo amin'izay gaga be dia zareo koa tsy efa misy midina manambana pasiantina dia le lehilahy anankiroa efa mangorona ny telefônina sy vola dia zany hoe mandohalika inga ndry fa mikikika efa apokako amin'ity basy ity ny lohany ity dia aveo nandohalika teo ambany teo dia niondrika dia aveo amin'izay nandeha nitsangana teo amin'ilay olona satria tonga dia ataonao trano tena nitindasika azy ataon'izao izy mba ataon'izao zay efa mikatry dia aveo amin'izay ozy dia mangina mandry dia efa lasa le lehilahy nitazona basy dia dina mbola nitrondrominy ihany ny tentany. Tsy fantatra nefa olona ohatrany koty be zany le olona tonga teo dia lehilahy anankiroa mbola kizikizy kely. Dia le lehilahy zany tonga dia nitsindrominy atsy za moa zany miasa dia niazakazaka trano izy ty dia andao ozy izy vonjeo zay fa tsindrominy atsy dina dia efa mandeha raha be dina efa tonga eta efa midinika be ndra efa tsy nena tsony izy lasany fa tena tonga dia nitsotra be masina rehefa miakatra. Aizany mpitandro filaminana io tsy fandriam-pahalemana mitranga etsero io dia noho ny tsy fananana aza sy ny anoanana. Inona ny mba vahaolana omeny mpitondra? Vatsi-tsinjo sy kalitsinjo ary tosika fameno izay vao maika aza manakorontana fiarahamonina noho ny tsy fahaizanareo mitantana. Ankoatra ireo dia fanakatonana orinasa izay mampiasa vahoaka. Betsaka ihany izay orinasa sy ozinina no dradradradrainareo fa ho atao eto Madagasikara izay. Ary nolazaina mihitsy aza fa ovitaina ao anatin'ny fotoana fohy. Saingy tsy hita hatramin'izao. Aiza ilay lalana izay nambaranao Andriamatofoloha fa ho amboarina ao anatin'ny fihibohana raha vao nanomboka izany ny volana Marsa. Tsy misy fitsinjovana ny fiainam-bahoaka fa ny hitan'ny vahoaka malagasy dia ny fandanim-bola fotsiny ataonareo mpitondra. Tsy mbola vita kory ilay raharaha 8 miliara ariary izay nividianana bonbon sisety isotron'ny mpianatra CVO. Dia nipotra ilay raharaha écran plat teny amin'ny CCO. Nanomboka ny fiandohany ity herinandro ity dia io indray ny ampamoaka mahakasika ny fandanim-bola ao amin'ny Jirama izay mahavoatonontonona ny tale generaly nyity orinasam-panjakana ity sy ny taleny kabinetrany. Tsy hita izay fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Kanefa aingana mihitsy ianareo maniraka mpitandro filaminana raha toa ka mpivarotra etsy Analakely sy orinasan'olona tsy mitovy jery aminareo no ampiarana lalàna. Tena tombontsom-bahoaka ve no jeren'ny mpitondra? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?